Sarabeda Coriabe, Sarabeda Coriabe. Lama tompoko ahoana ny fahitanao ny coronavirus eto Madagasikara? Nahoana tompoko ny fomba fahitako an'ilay coronavirus eto Madagasikara dia izy io zany efa tady tsy ho voafehy amin'ny filoham-pirenena intsony satria efa miparitaka andro aman'alina izy io ary tokony amena isan'andro isan-kariva ny isan'ny olona voan'io aretina io. Misy hafatra manokana raha vetinao apakany amin'ny filoham-pirenena atsika? Ny hafatra zany dia tokony lazaina ny antontan'ny isan'ny olona voan'izy io na ny olona atao fanadihadiana amin'ilay aretina isan'andro isan'andro. Matoko ahoana kay ny fomba ny fahitanao an'ilay coronavirus eto Madagasikara? Le izy ohatrany tsy dia amainga ilay izy ohatrany tsy dia miparitaka ohatrany voafehintsika ihany ilay zavatra ohatrany voafehintsika io ohatrany miaina velona. Ary misy hafatra tianao ampita ho an'ny président antsika ve hoe? Ny zavatra tiako apita zany dia manana moa isaka tany ohatrany zay sahirana ara-pivelomana moa dia zay raha mbo tsy mivoaka dia tsy mikaly tsy mihina tsisy sakafo nefa zay koa tsy afaka miasa ny société anay mihidy dia tsisy sakafo zay président.